mianatra eo tongotrao. dia amin'ny endrika falifaly hatrany no iarabanantsika mpiaino mpijery izao fiarahantsika mamerina ny tenin'andriamanitra izao kopa-tany nao antsika rehetra dia rahantsika mifampahery ary ny lohahevitra fahenina miaraka amin'ny fifaliana Alain Franco mitombo hatrany zay ny lohateny mitombo hatrany zay zany ny fampirisianantsika isika io dia nantsoina hitombo hatrany zany no antsoina hoe fitomboana amin'ny fahasoavana ary ny olona mitombo hatrany dia tsy sampana fa rehefa tsy mitombo ianao dia sampana zao no lazain'ny baiboly ao amin'ny Luka 2:2 ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona toko izay andiny anankiray amin'ny filazantsara zay azo lazaina hoe hainy maro zany fa metraka fanontaniantsika amin'ny tean'io ty hoe mba tahaka an' Jesosy ve ianao nitombo saina nitombo tena mandroso fity amin'Andriamanitra sy ny olona isika zany dia ilaina mitombo tahaka an' Jesosy ny fitombon'ny olombelona ara-batana ara-tsaina ara-pana tsy tokony handeha ilo io tsy tokony hoe vatana me mitombo dia misy tanora tena mirongaronga mihitsy fa ny sainy kely saina kely hoy isika izay dia misy indray ny sainy tena manatsaina be izy fa ny vatany kely marary lava sy ny sisa dia ny eo amin'ny ara-panahy koa indraindray mba misy vatana ihany mba misaina ihany fa ny ara-panahy tena tsy misy mihitsy izany karazana tsy fitombony zany ny antony tsy fahombiazantsika ny programan'Andriamanitra dia mba hahatonga antsika ho tahaka an' Jesosy ary tsika kristianina zany hoe mitombo tahaka ny fitombon'i Jesosy mandeha tahaka ny nandehanan' Jesosy mitombo vatana ianao ve mba mitombo vatana samy mandiny teny sika ary ianao ve mba mitombo saina samy mandiny tena isika ary mba mitombo amin'ny ara-panahy ve ianao samy mandiny tena isika fa amin'izao fotoana izao indrindra no tokony hitombontsika tahaka ny fitombon'i Jesosy fa mahasoa antsika izany dia samy ary manao fanandramana amin'izany sika zany hoe ianao dia manomboka mahafinaritra mitombo amin'izany hoe mahafinaritra izany ary sarotry foana hiaraka aminao satria ianao tsara misy nge karazan'olona tena manahirana mihitsy miaraka aminy ianao koa dia tia ary ianao dia tia ny olona fa misy karazana olona tena mandreraka mihitsy na mijery azy tsy afaka irahamonina mihitsy sady tsy tia izy no tsy tiany olona aoka hitombo isika amin'izany rehetra izany ankoatran'izay mba manahaka an' Jesosy ary ianao koa dia tokony ho tafin'ny olona zany hoe sarotry ny olona angala tahaka anao zany no antsoina hoe fitombony fa raha mbola tsisy an'izany dia mivavaha mafy mba hitombo ianao ara-batana ara-tsaina ara-panahy toy izay no lohahevitrintsika raha fitinina dia miraso antsika ny amin'izany velomandray ary mianatra eo tongotrao